Anne-Gébet Elma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Lolotranao ny fampalalam-baovao. Tsy mbola nangataka fambatsim-bola nantontosana ny fifidianana tamin'ny vondrona Eoropeana ny fanjakana malagasy ny CENI. Hoy ny masovony ity vondrona ity androany. Izy ireo izay nisafidy ny andefa mpanara-maso mandritra ireo fifidianana ho tanterahana eto amintsika, na tsy mbola misy tanteraka azy ireo rekomandasion napetraka izy ireo tamin'ny fifidianana ny taona 2024. Fandikan-dalàna ny tsy fanaovana fifidianana ben'ny tanàna amin'ity taona ity, hoy ny KMF Knoe androany, ka nairana ny CENI. Ankoatr'izay, tokony hatsaratra ny fampiasana lokona antoko politika amin'ireo foto-drafitra sam-panjakana hoatrany ity fiarahamonim-pirenena ity. Maro ny antony mahatonga ny aretin'ny voa, fa isan'ny fototra voalohany amin'izany ny diabeta sy ny tositra ambony. Hatreto, lafo ary tsy takatry ny sarambabem-bahoaka ny fitsaboana, izay manodidina ny 20 hatramin'ny 10 tapitrisa ariary. Talentsekuly fanabeazana fototra amin'ny fokotany Antanimena anatin'ny distrikany Ambatondrazaka no hita fatiny Sinamoana niaraka tamin'ny zanany 7 taona androany. Tamin'ny fomba feno abibiana no namonoana azy mianaka raha ny fanazavana, ka miantso ny rehetra ifanometanana amin'ny fitadiavana na vandoza ny ben'ny tanàna avy ao an-toerana. Any ivelany, faritra misy 10 ao atsimo sy andrefana ary ao atsinanan'ny Ukraine, indrindra ny ao Kiev amin'izao fotoana no voadariko ny Rosia bomba. Sibatra nandritra izany avokoa ny akamaroan'ireo toeram-pamokarana herinaratra. Eo ihany koa ireo trano fonenan'ny mponina. Mandidina ny enina vokatra izany ireo olona namony ainy nandritra io darika bomba ho maly alina io. Ary ho avy hatrany ary ny antsipirindreo. Ankafaliana indray tompoko lasy tompoko vavy no anolorako ny arahaba ho antsika mpanaraka ny fampalalam-baovao amin'ity alina ity. Ampitiavana no anasana antsika hanaraka izany hatramin'ny farany. Vaovao misongadina avy hatrany dia tsy mbola nangataka fambatsim-bola anatotosana ny fifidianana tamin'ny vondrona Eoropeana ny fanjakana malagasy ny CENI, hoy ny masovony ity vondrona ity androany. Izy ireo izay nisafidy ny andefa mpanara-maso mandritra ireo fifidianana ho tanterahana eto amintsika, na tsy mbola nisy tanteraka azy ireo rekomandasion napetraka izy ireo tamin'ny fifidianana ny taona 2024. Nela Ranefson. Taoriny fionana samihafa ny raha ny fanjakana malagasy tamin'ireo mpiara-miombonantoka arabola sy ara-teknika amin'ny Madagasikara. Mikasika ny fanatanterahana ny fifidianana eto amintsika, tsy nazahoana tatitra mazava ny hampitondra fanjakana. Ohatrany tamin'ny fivoriana no tanterahana teny amin'ny ministera ny raharaham-bahiny ny volana febroary teo. Androany, nanontaniany ny mpanao gazety ny masovony vondrona Eoropeana fa ny fanjakana malagasy ihany no hiantoka izany raha ny nambara ny prime-ministre tamin'izy ireo. Écoutez, la commission électorale n'a pour l'instant pas reçu. Tsy mbola nazo ny teti-bola no vinavinaina tao anatin'ny teti-bola mpanjakana hatreto ny CENI. Araka izany, tsy tokony ho manana ny fanovana ao anatin'ny teti-bola mpanjakana na sy mpanitsina. Ireo rehetra ireo dia miankina voalohany indrindra amin'ny governemanta, indrindra ny prime-ministre izay efa naneho ny heviny mahakasika izany. Voalazany tamin'izany fa hiezaka mahatsivola ny fizotry ny fifidianana ny governemanta. Araka izany, miainga amin'izay fanambarana izay isika hatreto. Donc, pour l'instant, on se base sur ces déclarations. Zay iviny, miisa 17 ireo sosikevitra sy teboka napetraka ireo mpiara-miombonantoka amintsika afa tokony atao mba hisiany ny fifidianana madio sy mangarahara ary eken'ny rehetra. 10 taona aty aoriana, maro amin'izy ireo no tsy tanteraka hoy ny vondrona Eoropeana. Dans les médias, en termes de programme d'appui financier, nous avons prévu dans le cadre de notre programme izao ankehitriny izao raha iresaka ny toana arabola izay efa nomaninay ao anatin'ny fiara-miasa eo amin'ny rotonta dia ny fanampiana ireo mpanara-maso ny fifidianana safidy. Io hatreto no tafiditra anatin'ny fandaharam-potoana napetrakay. Miaraka amin'ny fandaharam-potoana izay arahana amin'ny EFS ihany koa, ahafahana mampiofana ireo tanora amin'ny fandraisana anjara amin'ny maha-olom-pirenena sy ny fandraisana andraikitra politika. Na izany azy, hodinininay ny fanasana nataon'ny governemanta malagasy amin'ny vondrona Eoropeana izay andefa mpanara-maso amin'ny fifidianana ho avy. Pour la prochaine élection.
Takin ny vondrona Europeana ihany koa ny isin'ny fifidianana ho hafanajana ny demokrasia, fifidianana izay tokony ao anatin'ny fangararana ny fanatanterahana azy raha ny fanazavana. Ny vondrona Europeana izay manaraka akaiky ny azotra mpifidianana eto amintsika ary ametraka mpanaramaso mandritra izany. Fa tsy ampy fiomanana ny fanjakana amin'ny fiatrehana ny rivo-doza raha ny fanazavan'ny commissaire européen chargé de la gestion des crises izay tonga teto Madagasikara. Fanampiana mandalo ny aide humanitaire fa ny fametrahana ny fotodrafitrasa maharitra no atao hoe fanampiana ny vahoaka raha ny fanazavana. Misy ny vola atokan'ny vondrona Europeana anaovana izany saingy mitaky ny fahaiza-mitanta ny firenena mila misitraka izany. Ny alarany F100 mitatry ny andendina izay. Azo atao tsara ny mampiana ny fahasimbana eo amin'ny fotodrafitrasa sy ireo hataketra samihafa vokatry ny halozavozanahary raha tsy ilaza fa tsy ny rivo-doza raha tsara fiomanana ny fanjakana. Io no isan'ny teboka ny vohitra tamin'ny fanazavan'ny commissaire européen chargé de la gestion des crises. Eo anivon'ny vondrona européenne taorian'ny fandalovany tany amin'ireo faritra ny tondra hataketra tamin'ny fandalovany rivo-doza Fredy. Oui, j'ai vu la dévastation causée par les cyclones. Eny, hitako ny fahampitehana nateraka ny fandalovan'ny rivo-doza. Hitako ihany koa ny fiantraikany teo amin'ny amponina trabo iny. Noho izany, misy ireo filana amin'ny mahaolona, fa ihany koa raha ny fanadidina nataoko, dia afaka ahina ny fiantraikany mety ho fiavian'ny rivo-doza hafa sy ny fisian'ny loza amin'ny mahaolona, miaraka amin'ny fiomanana mialoha sy ny fanamafisana ny paikady rehetra mialoha. Le renforcement des systèmes d'alerte précoce, par exemple. Mitetina 4.4 tapitrisa euro ny vola natoka ny vondrona Europeana ho fanampiana na ny aide humanitaire ho an'i Madagasikara amin'ity taona 2024 ity. Izy ireo izay nilaza fa ny fametrahana fotodrafitrasa hiatrehana ny lozavozanahary no anamavanana ny vokatra izany amin'ny vahoaka fa ny ambon'izay karazana vonjy davanandro. Misy ny famatsim-bola namboarana fotodrafitrasa avy amin'ny vondrona Europeana saingy misy fepetra takina amin'ny fahazahoana izany. Il faut y ajouter les moyens considérables. Mila ampina ireo fahafahana misy eo amin'ny lafin'ny fampandrosoana sy ny fiaraha-miasa eo amin'ny lafin'ny fampandrosoana. Fa ny namako no tompona andraikitra amin'ireo fampitaovana sy ny lafin'ny araboly ireo. Mitaky fiaraha-miasa akaiky amin'ireo tompona andraikitra malagasy, ny fanetsehana ireo fanampiana amin'ny fampandrosoana ireo, ary mitaky fanatarana ihany koa izay tena ilaina. Araka izany, tokony asa miaraka amin'ny fampiasana ireo fanampiana goavana ireo. Mobiliser ces ressources qui sont, comme je l'ai dit, considérables. Nosy Madagasikara ary saika isa-taona tsy afabela amin'ireo rivo-doza. Etsy ankilany, tsy misy ny fepetra raisina mialoha ataon'ny fanamafisana ireo fotodrafitrasa ataon'ireo tompona andraikitra isa-tokony antony mahamaro ny takaitra. Ny fotodrafitrasa vaovao izay ahorina ihany koa tsy manaraka ny fentraka maro ny simba vao halalovan'ny lozavozanahary. Ny commissaire européen chargé de la gestion des crises izay nilaza fa tsy ny fanomanana ara-tsakafo ihany no atao rehefa hiatrika ny lozavozanahary. Iverina amin'ny resaka mahakasika ny fividianana isika dia fandika an-dalàna ny tsy fanaovana fividianana be ny tanàna amin'ny ity taona ity ho ny KMF Knoe androany ka anerana ny CENI. Ankoatra izay, tokony hatsahatra ny fampiasana lokona antoko politika amin'ireo fotodrafitrasa mpanjakana ho hiatrany ity fiarahamonim-pirenena ity. Onona saina. Mitaky ny amoan'ny gouvernemanta ny data raikitra anatanterana ny fifidianana filoham-pirenena ny fiarahamonim-pirenena KMF Knoe araka ny fanambarana nataon'izy ireo androany teny Antanimena. Tanjona amin'izany ny ahafahany rehetra miomana sy manomana raha ny fanazavana hatrany. Atreto tsy fantatra mazava ary mampana ny antony mampitarazoka ny fandraisan'ny fanjakana fanapa-kevitra na ampanakerina tsy fa amin'ny 7 Novambra 2022 ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana voalohany ary ny 20 ny volana Desambra ny fihodinana faharoa araka ny sosikevitry ny CENI izay efa nazo ny fankatoavana fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana. Ny fanjakana tsy miroso tsy miembotra, ny CENI ihany koa manao asa tsy mifanaraka amin'ny lalàna raha tsy laza afa-tsy ny fikirakirana ny lisam-pifidianana. Ny KMF Knoe izay mitaky ny amoana ny daty anaovana ny fifidianana kominaly. Tapitra amin'ny 7 volana Janoary ho avy zao ny mandany ireo maire sy mandany ireo mpanolotsaina ny commune. Izay zany dia manindry ary mitaky foana any amin'ny CENI ny amoana ny tety andro ny fifidianana kominaly eto amintsika izany. Ovina marina no ataony fitsirena voalaza atao amin'ny drafitra voalohany. Satria ny teny ny CENI tamin'ny fikaonandony araka ampanao politika fa isy ny fitsiriana atao ny listra zay ivoaka.
le fitsinena tamin'izay anakiroa araka ny voalaza, oviana reny voalohany de oviana ny faharoa. Ny mahatonga anay miteny an'izany zany mba hijerena ny crédibilité ny le lista zay ivoaka eo, satria azadino fa miankina amin'izany lista izany no ahafahantsika ifidy sy ahafahantsika ilatsaka ho fidina. Tokony efa irosona ny fanavaozana andalam-pifidianana hoy ny KMF Knoe ary atomboka amin'ny fankakevitra isam-paritra izany izay andraisan'ireo hery-velona rehetra anjara mialoha ny andravonana azy ka nolorana izany eny anivon'ny parlemanta. Ankoatra izay manoloana ny toetra raha-pirenena tsy tokony atao lokona antoko politika ireo fotodrafitrasa vita tamin'ny volam-panjakana hoy ity fiarahamonim-pirenena ity. Ny fampiasana ny kolerana antoko ho amin'ny asa na fotodrafitrasa na fanomezana atolotsy ny fanjakana. Ny tolo-kevitray de zao, raha volam-panjakana reny ny asanany reny tsena ireny, raha volam-panjakana reny ny asanany reny infrastructure ireny, raha volam-panjakana reny no nanamboarina reny ohatra hoe tabliena mpianatra ireny, dia avelao ny lokon'ny malagasy no ampiasaina. Ny lokon'ny malagasy de ilay fotsy, ilay mena ary ilay maitso. Ary tsikatra ihany koa zany fa fitsinjaram-pahefana sarintsariny no misy eto amin'ny firenena. Ireny vola nomena ny région ireny ane matetika dia arahina fanapahan-kevitra, iny ny vola ho anareo fa ireto no anovanareo azy. Zay tenenina hoe tsy mbola ilay mpibaiko ihany zany ny mbola mibaiko. Ny firaisamonim-pirenena KMF Knoe fanambeazana olo-pirenena izay resy lahatra fa ny fitsinjaram-pahefana no lalana ampandrosoana ny firenena ka hitakin'izy ireo ny ampiarana izany. Faniroso tamin'ny fitokonana ary nitaky ny tambin-karamana nandritra ny fanadinana mpanjakana CEPE sy ny BEPC ny taona 2024 hatramin'ny taona 2024 ary koa mitaky ny anendrena ny talepy-sorotoerana ho tale raikitra eo anivon'ny CEG nanisana ireo mpampianatra eny an-toerana amin'izao fotoana miato anaty ny fotoana tsy voafetra hoy izy ireo ny fampianarana eny an-toerana eo ampiandrasana ny valo ny fitakiana. Daniela Minorso. Fitakiana rososina no ataon'ireo mpampianatra eo anivon'ny CEG nanisana voalohany ny makasika ny vakasion CEPE sy BEPC nanomboka ny taona 2022 hatramin'ny taona 2022. Faharoa ny mikasika ny tokony hanendrena ny talepy-solotoerana ho tale raikitra eo anivon'ny sekoly CEG nanisana. Efa saika nisitraka ny tambin-karamany avokoa ny ankamaroan'ny mpampianatra sy mpandraharaha eo anivon'ny Idraine Analamanga sy manerana ny Madagasikara hoy ireo mpampianatra eny an-toerana ka tsekenany tsy mbola nahazoan'izy ireo ny anjarany. Alak'izany miato ny fampianarana eny an-toerana ary tsy verina raha tsy mivaly anatin'ny fotoana fohy ny fitakiana. Ny metotoiny hatreto de tsy miverina miasa izahay raha tsy fantatra mazava na eny an-tanan'ireto mpampianatra be dehibe sy mpandraharaha ireto ny bon de caisse sy ny vacation zay voalohany ary eo an-tanany madame Yanga koa zay tale intérim ny décision de nomination amatale azy. Ny resaka fanendrena takinay ny ampangarahara ny resaka fanabeazana hampadio tsisy ambadika resaka hafa fa satria ny tontolon'ny fanabeazana dia tombontsoa ho an'izana bahoaka madinika. De noho izany ny teknisiana aty amin'ny fanabeazana ny tokony hitantana sy andraikitra manontolo ny aty amin'ny fanabeazana tompoko. Efa nisy ny fifampiresana tamin'ireo tompona andraikitra eo anivon'ny Idraine Analamanga sy ny Cisco Antananarivo renivohitra ny talata teo. Tsy nafapoly ny valoteny nomeny ireto farandra ny fanazavana ka mahatonga azy ireo ampiato ny fampianarana. Ankilany ahina iantraika amin'ny fanadina-mpanjakana ho avy ny tsy fisian'ny fandraisana andraikitra ireo tompona andraiki-mpanjakana aingana manoloan'izany ho iatrany ireo mpampianatra. Na eo aza nefa izay fitakitra sy fitokonana izay tsy tokony atao sorona ny mpampianatra ka mitodika amin'ireo tompona andraiki-mpanjakana voakasika maniolana. Nakatony tompona andraikitra nanomboka tamin'ny roa tolakandro teo ny Université Polytechnique Vontovorona no ny fitokonana nataon'ireo mpianatra nanomboka ny 7 martsa lasa teo. Io no fanapahan-kevitra noraisina taorian'ny fivoriana ny aranan'ny ministera, ny mpitandro ny filaminana ary ny tompona andraikitry ny université. Nakatony filohan'ny université nanomboka tamin'ny roa tolakandro teo ny Polytechnique Vontovorona. Fanapahana izay noraisina taorian'ny fivoriana ny solotenan'ny ministeran'ny fampianarana ambony ny avy amin'ny université n'Antananarivo ny tompona andraikitry ny polytechnique ary ny mpitandro filaminana. Antony izany ny fisian'ny fitokonana nataon'ireo mpianatra nanomboka ny talata 7 martsa ary ny toy omaly no taterina teto amin'ny fampahalalam-baovao. Araka ity fanambarana ity tokony hialan'ny faritry ny université ireo mpianatra ary ireo tsy afa-miala tsy mahazo manotohina ny filaminam-bahoaka.
tranga izay ambaran'ireo mpianatra ho fanaparam-pahefana sy fanampenam-bava. Izy ireo izay nanantena fa ho famalinany fitakiana izy ireo no antony fivoriana androany, ainy mifanohitra amin'izany fampitsarana tsy misy atakandro ny fitokonana. Diso fanantenana ny mpianatra araky ny nambaran'ny solitenan'izy ireo nanaiky ny resaka tamin'ny mpanao gazety tamin'ny antso atarby saingy novaina ny feo no fiarovana azy manoloana ireo antso-tsay samihafa mety azo azy raha ny nambarany. De gaga moa zany zay mpianatra ny amin'ny fanapahan-kevitra satria hatreto fitakiana no nataonay ary tsisy valiny azonay hatramin'izao fa ny fanambarana fanakatonana ny politeknika iny zavatra tonga tety aminay androany. Fa nangatahana eto anatin'ny zavatra rehetra de vahaolana nefa lasa fanakatonana sekolony izy de mametra-panontaniana zay hoe tsy afaka mitahaka ny zonay ve zahay ary tsisy olona hihaino fangatahanay ve. Mialohan'ny fitokonana de efa nisy ny taratasy nalefanay mialoha ny amin'ny fitarainanay sy fangatahanay ary nametraka ihany koa zay ny ultimatum tao anatin'izay de ny talata moa zany nanomboka ny fitokonana etsika fitakiana ny zavatra rariny nataonay de manoloana an'izany maharary anay mpianatra le izy satria zavatra tsy any amin'ny zavatra angatahanay no zavatra miatra aminay de eo andalam-piresahana sy fijerena zavatra rehetra izay mpianatra ankehitriny. Hatreto aloha zany ny zavatra nangatahanay de vahaolana ny amin'ny fitakianay de matsapy zay hoe mbola tsisy olona afaka miaino tsy hay hoe ny vahaolana ve ny tsisy sa tsy lahara-pahamehana tsony ny fianarana ety anivon'ny ambaratonga ambony. Ny mpianatry ny politeknika Votovorona izay niditra tamin'ny fitokonana noho ny anton-javatra maro. Voalohany amin'izany tsy fandraisana ny ekipement sy ny vatsim-pianarana ambolana maro na eo aza ny fiakaran'ny vidim-piainana. Eo ihany koa ny fitakiana ny amin'ny anavaozana ireo fotodrafitrasa toy ny toeram-pinenana izay tsy nisy fanamboarana antonana maro sy tsy mifanaraka amin'ny isan'ny mpianatra. Ankoatr'io ny fanamboarana ny herinaratra, ireo disjoncteur izay niteraka ny fahamaizana trano vao tsy elakory izay. Ny fotodrafitrasa efa osa sy tsy mifanaraka amin'ny isan'ny mpianatra. Etsy ankilany lasa n'olon-tsotra ny akamaroan'ireo trano polyvalent amin'izao. Raha trano fianaran'ny mpianatra izany ny tany aloha, ivarotan'ireo nahazo izany ary nasiana toeram-pitiovana teo akaikiny. Tranga izay nomelohan'ireo mpianatra ary ny antson'ny tompona andraikitra manoloana ny endrika kaporaraka ka isany natonga ny fitakiana. Ka nitakian'izy ireo ny famerenana izany ho ampiasain'ny mpianatra. Ireo no fototry ny fitakiana nataon'ireo mpianatry ny politeknika Votovorona saingy izao fanakatonana ny oniversite izao no vahaolana no raisy ny tompona andraiki-panjakana. Andrasana ny toy ny raharaha. Miato ny fanatanterahana ny tetikasa tanàna vaovao eo Andavamamba izay tafiditra ao anatin'ny tetikasa produire amin'izao fotoana raha ny fanadihadiana teny antoerana androany. Ireo mpitsirika sy tompona andraikitra amin'ny tetikasa no tonga nidina teny antoerana ny volana febroary lasa teo. Tsy misy ihany koa ankilan'izay ny orinasa miandraikitra ny tetikasa raha ny fanadihadiana trany. Fitiny kolona no mitatry ny andindinin'izay. Ny volana oktobra 2024 no nanomboka ny fanotofana dany tamin'ny fananganana tanàna vaovao tetsy amin'ny fokontany Andavamamba anaty azo faharoa. Amin'izao fotoana, lalana mirefy eo amin'ny 1 kilometatra no voatototra hita eny an-toerana ary tsy misy fanohizana ny tetikasa hatramin'ny androany. Anton'izany tsy fisian'ny orinasa miandraikitra izany raha ny fanazavana. Le entreprise mbola tsy miasa aloha amin'izao. Tao foana zareo tamin'ny oktobra dia le desambra ilay manontolo izy tsy tao. De janvier, février, zao za hatramin'izao zany aloha zany. Tsy hay hoe nisina tamin'ilay entreprise fa niato kely novambra dia desambra iray manontolo tsisy fanotofana, tsisy activité natao mihitsy zany aloha. Dia janvier orana be moa dia ny entreprise ihany tsy miasa eo fa ampanao fanadihadiana misy foana. Ny volana febroary lasa teo no nisy ny fidinana ifotony nataon'ireo tompona andraikitra mikasika ireo tetikasa raha ny fanazavana hatrany. Raha ny hita tanimbary Dibodrano ilay toerana ananganana ireo trano vaovao izay niteraka fiakaran'ny rano an'ireo mponina hatramin'ny nanombohan'ny fahavaratra. Ny solana satria niakatra be ilay rano dia tesa ilay vahoaka teo amin'ny site dia nanao taratasy plainte moa zareo dia nentina tany amin'ny borahoan'ny Biodev. Raha ny fanadihadiana teny amin'ny fokontany Andavamamba anaty azo faharoa, tanibarin'olona miisa 7 no voakasika tamin'ny tetikasa izay nambara ho efa nahazo ny onitra tamin'ny tetikasa. Misy anefa ireo tompony tany tsy mbola hita hatramin'ny ambohan'ny fanotofana. Ny volana oktobra 2024 lasa teo. Dia fanotofana angamba aloha zany no mbola tsy vita hatrany amin'ny farany. Iny sarotra amiko ny amaly an'izay hoe apafirina le izy fa misy
apahany amin'ilay bassin tampon zany a no hototofana fa mbola misy lo tsy vita fa misy maromaro mba tsy de eno akeo izy rehetra de fa mba misy maromaro kosa aloha nefa efa voaloha zany a ny volany ireo olona reo zany fa misy koa le tompony le zary le tany hototofana mbola tsy hita. Ankilan'izay olona iray isaky ny fokotany izay andalovany tetikasa misahana ny fanadiovana ny lakan-drano C3 no nokaramainy ny tetikasa produira eny foton-drano fantatra nanomboka any Anamontana hatrany Ambodimita no voakasika amin'ny tetikasa. Solotena ny piasa iray any amin'ireo fokotany ireo no velotaraina amin'ny fanomezana karama amin'izao fotoana. Niova tsy toy ny fifanarana tany am-piandohany ny zava-miseho ankehitriny. Tamin'ny nanomboka ny asa dia ny karama roa dia nisy contrat mihitsiny dia avy eo taty aoriana izay na soloany zareo 7 arivo isan'andro nefany miantso iandro zareo izay vao afaka miasa fa tsy hoe miasa isa nanomboka tamin'ny 2020 dia avy eo taty aoriana taty amin'ny 2021 vadika 7 arivo isan'andro. Raha iverenana mikasika ny tanàna vaovao etsy Andavamamba ny taona 2024 hatramin'ny ity taona 2024 ity no anatanterana ny tetikasa produire saingy izao tsy ahitana toy ny izao. Trano misy 720 izay izara appartement 720 no kasaina atsangana eny an-toerana izay amin'ireo tetikasa anajariana ny tany ny tetikasa produire izay vatsiny ny banky iraisam-pirenena vola. Tetikasa goavana izay mila ny fampanajana ilay antsoina hoe continuité de l'État hialana amin'izay mety ho fanakianana sy sazy avy amin'ireo mpamatsy vola. Ilaina ihany koa ny fahamatoran'ny mpitondra fanjakana ka tsy hianona amin'ny fampanantenana ireo vahoaka fotsiny ihany. Vaditany iray tsy nandoa hofatrano tao anatin'ny taona maro no tsy maintsy nesorina tamin'ny toeram-ponena ny teny Ambohibao ny maraina teo. Vola mihoatra ny zato tapitrisa ariary notsona lohany nandritry ny taona maro nipetrahany tao amin'ilay trano. Araka izany niroso tamin'ny famoahana ny entana ny vaditany nanatanteraka ny didy mpitsarana. Gaetan Andriatsilafo. Vao maraina famoahana entana avy ao an-trano no hita teto Ambohibao izay tafiditra anatin'ny fanatanterahana ny didy navoaky ny fitsarana niaraka tamin'ny vaditany. Ny nanaitra ny rehetra vaditany ihany ity tsy maintsy nesoriny vaditany teto Ambohibao ity. Hofatrano tsy voaloha tao anatin'ny taona maro no antony ny fampiarana ny didy. Misy fotoana tsy nandoavan'ny hofatrano amin'ny taonany maro mihitsy dia misy fotoana izay efa namendry zareo taratasy expédition faux resy zay tao amin'ny première instance resy tao amin'ny cour d'appel nefa izay zany tsy mipetrapetraka fotsiny tamin'izay zavatra izay niezaka foana ny karoka marina tonga ny 2021 dia voaka ny gros na resy nanao fampirarahana ihany tamin'ny vaditany mipetraka io hoe mba tsy fanalandry zareo samy misy baraka zany dia niezaka niteny moramora aminazy foana hoe atery le lakile mba tsy hisy le hoe toe-javatra hitranga ohatran'izao nefa ny moa mangatakandro foana izy hoe misy excuse misy tsy salama misy an'izao nanao taratasy mihitsy ary izy hoe tsy hanao fampakarana intsony fa manaiky miala rehefa tato tao le fepotona mbola nitoy ihany le izy misy mifakahana eny non pourvoi en cassation dia mbola tsy miala ihany foana izy hatramin'izay dia tonga fotoana androany dia tena faly zay fa tanteraka zany le fikasana efa verina amin'ny soana tsara antrano. Raha ny fanazavana mihoatra ny zato tapitrisa ariary ny hofatrano tsy voaloha nandritra ireo taona maro ireo. Araka ny ao amin'ny grosse zany 500 millions de francs ny asain'ny tribunaly alohany hofatrano fa mbola tokony ohatran'izay satria atreo amin'izay zany le adina dia teo amin'ny tribunaly nefa ny taorianan'izay mbola nisy vetabe fa izay voalaza ao anatin'ny grosse no tanterahana zany. Nandritry ny iray taona no nangataka fotoana io vaditany tsy naloha hofatrano io. Efa natao ny fandaminana rehetra isoroana ny tranga tahaka izao hoy ny vaditany nanantanteraka ny didy. Tsy nisy fiovana teo amin'ny vaditany voakasika ka noraisina ny fepetra araka ny voalazan'ny lalàna. Didipitsarana efa tamin'ny taona raiky amin'ny roapolo sy roa arivo zany izy ity efa natao izay fomba rehetra natanterahana azy mba tsy anarana baraka ny chambre nationale nefa moa dia tonga amin'izao toerana izao satria efa impire izay zany mba ny angavy marina tokoa izay fa vaditany ihany tokony nasorona tena sarotra nefa dia nahazo teny hoe manao corporatisme moa tsisy amboniny lalàna dia tiana hopofona fa tsy rehefa miala neniny izay nandritry ny taona 2024 efa volana mars tsika izao
dia tsy maintsy anatanteraka force koa zany amin'izao fotoana ho an'ny vatany rehefa natanteraka jidy a dia olakolana be dia nataonay vatany le izy a zany hoe tsisy mihitsy ny fiarovana ny vatany zany na vatany a zao zany ny zava-misy. No io olana voalaza io tsy nisy ny mpitandro filaminana nanatrika ity famoahana intana natao teto Ambohibao ity. Raha ny voalazan'ny lalàna tsy maintsy misy mpitandro filaminana manaraka ireny vadintany na wisety justisy ireny ialana amin'ny fanaovana antsojay, ny raha-matahora sy ny fikasihan-tanana mety iseho amin'ilay vadintany manatanteraka ny didi-pitsarana. Mitaraina amin'ny fandraisana sy ny fikarakarana azy ireo rehetra abona, indrindra ireo raisinao amin'ny gymnase any Toliara, tsy zarizary hoy izy ireo ny sakafo atolotra ary misy fanavakavahana amin'ny fitsinjarana. Bonhomme Melisée, Koly TV Toliara. Raha ny tatitra ofisialy navoaka ny BNGRC, tafiakatra 10 ireo namoy ainy vokatry ny fandalovan'ny Rive-12 Fredy, ny ray tao Bekily, 2 tao Ampany Andrefana, 3 Morombe ary 4 ny olona tao Toliara faharoa. Misy saraka amin'ny 747 ny ireo traboina avy amin'ny faritra misy Adimy, Atsimo Andrefana, Androy, Amorony Mani, Iorombe sy Menabe. Misy 737 ireo trano dibo-drano ary misy 737 ireo trano simba tanteraka. Ho an'ny Toliara manokana, toerana 3 samihafa no andraisana ireo traboina amin'izao fotoana: Antaninarenina, Ambohitsabo ary ny gymnase. Noho ny amaroan'ny traboina, maro ireo tsy nahazo sakafo ka mitaraina izy ireo. Fa misy problème kely zany mety raha ohatra hoe ketrena masaka, misy ny minina, misy ny tsy minina eto amin'ity toerana ity. Asa tsy haiko hoe ataoko an-trano no mahatonga an'io, fa misy parti minina, misy parti tsy minina. Telo andro zahay tatoy tsy mahazo hany, milahatsy hany sakay miroa maraindray vao amay hany io, hany manta, sotso raiky. Ike bako milahatsy mahazo, ny marnakaly amiroa ny zara, sotso raiky iny koa tsy nasia laoko. Mandeha namboazamboanareo hitsy mahazo. Ny manta iny koa mbo sotro raiky. Zahay mijaly mandry ambany amin'ny sima io ka lavolaninay rozy boa izay. Aleo tokony tsy hozara masaky hany ity fa tokony hozara kapoaka ho ketrehinay tsy maniry. Maty antoko zahay. Teny haly zahay sakafo dezera. Dezera maraina. Dezera haleky. Satria olo maro fa tsy nitapiketra fa olo maro ty zarana azy. Masaky soa sakafonareo. Manta lafy hanay avao, soso. Zahay be zao fa miaratsy avao fa ndakereka fa lahay iananay reo hoe hanakoro zay hankokaronay hanaraky manda avao. Ankoatry ny olana amin'ny fizarana sakafo, matsiaro mijaly ihany koa ireo traboina ao amin'ny gymnase izay tafiditry ny rano. Rano mihafo. Zahay lumay ato io, lumay mitsona hukupay-kupa ty trano avao fa zahay ato ake manjambony rano. Nyambony sima, mivala iaby ty ananay ato atoa. Hoatsaraina ny fanomezana sakafo ireo traboina hoy ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta nandritra ny fandalovany tany an-toerana. Hojerena ihany koa ny fomba anampiana ireo traboina rehefa miverina any an-tokantranony sy ny fanamboarana ireo fotodrafitrasa simba. Tafiditra anatin'ny fotodrafitrasa simba izay natao lara-pahamiana ny fanarenana ny tambony fonja ao an-toerana. Andrasana araka izany ny vokatry ny fanatsarana sy ny vahaolana naroso ialana amin'ny fitarainan'ny mponina, indrindra ireo traboina raisina an-tanana. Dia iny ihany koa manakatona ny tapany voalohany fampalaam-baovao tamin'ity alina ity aorian'ny doka foy isika, miverina ao anatin'ny tapany faharoa no sady andray vahiny rehefa avy eo ary. Êtes-vous prêts? Prêts? Good Vibes, Nasprod, Pressivante vous présente Taïk pour un concert exclusif, grandiose et inédit à Madagascar. Le vendredi 10 mars à partir de 18h au Palais du Sport Mamasne. En première partie, Gaël, Rimka, Shane et Denise. Billets déjà en vente sur Ticketplace. Sponsor officiel, Telma, Radisson, Autodivision. Telma, safidque numéro 1 malagasy.
breko fa afaka baky ianao raha sefy ianatra izy mbola tsaiko aloha hatreto mieritreritra hoe ano fianarana any tsy mena mitaha am'izany ny prime zany ny orinasa ngeza ary matoky azy sady tena mora paraky zay mora ny écolage ny prime tamin'ny 2007 defa nisy donc azo antoka ny azahoana ny baka plus ara-dalàna tsara mihitsy ny diplôma flera bdb fa miankina aminao foana ao ny gestion sy ny management sa ianao tsy te hitantany orinasa mba vainty za te anao commerce et marketing de inona ny tsakanesana amin'ny prime paramédico communication droit anao ny soa fa za mionina amin'ny voté 3 misy iprime madoly zay ale andrangà tanantsirabe tamaga majoenga mpampianatra betraike fa satrara dokotera professeur magistrat sekolo manara-penitra ny sady mampazoto mbola tsisy nianatra tato ka lasa jolam-boto mba jereo anefa lasa ministra zao rakoto rasoa lasa zisketaka lasa radoko enao sisanendrasana fizaha efa tao iprime raha te ho tafahoatrana izao investissez dans une valeur sûre choisissez iprime à lève l'avenir. Laissez-vous tenter par les nouvelles saveurs de la vache qui rit. Emmental, savoureux à souhait pour réveiller vos papilles. Light, allégé en matière grasse pour ceux qui veulent garder la ligne. Fromage rouge, le goût prononcé de lait d'âne pour sublimer vos repas. Extra crème, si crémeux, si onctueux pour les amoureux de fromage gourmand. Disponible dans les grandes surfaces et les supérettes. La vache qui rit parce que c'est bon de rire. Tapaviana somatsara atao anatin'ny tapany faro ny fampalalambavao isika tomboko lasy tomboko vavy mamerina ny araba ary asaina hatrany ianao anaraka izany hatramin'ny farany manomboka afaka tsikelikely amin'ny ray aman-dreny mananjanaka trisomika ny enatra amin'ny fiarahamonina amin'ny fitaizana ireo zazy ankehitriny maro ireo mitondra ny zanany na izany amin'ny toerana voatokana ampianarana azy ireo na ny toeram-pilalaovana samihafa na izany aty izany isan'ny mbola olana ho an'ireo ray aman-dreny ny hoeto manana amin'ny fandraisana antanana ny fitsaboana isan-karazany ilain'ny zaza trisomika Yves Richard. Raha nataony maro enatra eny anivon'ny fiarahamonina nandritra ny taona maro ny fananana havana na zanaka manana toe-tena trisomika nahita mbokany ny fanentanana nataon'ireo fikambanana isa-tokony misehatra anatin'izay tao anatin'ny 5 taona farany raha ny zava-misy ankehitriny maro ireo mitondra ny zanany trisomika mifanerasera amin'olon-drehetra mianatra sy mamonjy ireny toeram-pilalaovana samihafa ireny ho an'ity raim-pianakaviana ity ny ampaleo tena ny zanany na eo aza ny toe-tena no tanjony. Raha misy manana zanaka tahaka izao anohany na aiza na eto Madagasikara dia manatona foana ny tompona andraikitra na ny association na miankina fanjakana na fanjakana fa alao manatona ireny mba ampianatra an'ilay zaza hampaleo tena azy fa manjary voamaika eta mavesatra ho an'ny ray aman-dreny izy raha vao tsy mahaleo tena izy tsy maintsy tompotra inona dia manjary tokony hoe karama dia voatery taiza azy fotsiny eo rehefa lehibe nefa izy fa izy afaka na manao besoin ary izy dia afaka manao tsara izy rehefa natoro zany any zany varavarana zany fa tsy manino zany. Isan'ny manampibetsaka ny ray aman-dreny mananjanaka trisomika amin'ny fanabeazana sy ny fitariana azy ireo aleo tena amin'ny fiainana andavanandro ny fikambanana isa-tokana ankehitriny na izany na tsy izany mipetraka olana hatrany ny enti-manana. Misy olona ao anatin'ny fikambanana ray aman-dreny manana zanaka trisomika izay manana ataontsika hoe aretina mitaiza malformation cardiaque matetika na eo ihany koa zaza mety hoe mila dialyse ka misy atao fikambanana zany zay nefany ny ray aman-dreny matetika tsy manana an'le fahafahana manantona manao an'le consultation akory ary dia izay zany no entinay anampiana ray aman-dreny ny fond. Efa maro ny antso nataony ny fikambanana isa-tokony misehatra anatin'ny fanampiana ireo ray aman-dreny mananjanaka trisomika tamin'ny fitondram-panjakana hatr'izay saingy tsy misy ny fanampiana mazavatra eto ny zava-misy izay nampametra-panontaniana ireo mpisehatra nanao hoe misy marina ve ny politika ho fiahina ny mponina indrindra ny olona manana toe-tena miavaka toy izao. Maro ny antony mahatonga ny aretin'ny volo fa isan'ny fototra voalohany amin'izany ny diabeta sy ny tositra ambony hatreto. Lafo ny ary tsy takatry ny sarambabem-bahoaka ny fitsaboana izay manodidina ny 20 hatramin'ny 80 tapitrisa ariary.
manandanja sy manana toerana lehibe amin'ny vatan'olombelona ny voa noho izy manivana ka manadio ny ra sy ireo pozina izay mety animba sy tsy ilainy ny vatan'olombelona isany mahatonga ny fahasimban'ny voa ny tosi-dra miakatra sy ny diabeta na izany azo atao ny misoroka mielora ny fanazavana matetika manimba voa indrindra dia ny diabeta na miaraka amin'ny tosi-dra na tsy miaraka amin'ny tosi-dra ambony dia avy eo ankilany indray koa mety misy ny vato amin'ny lalan'ny fivalan'andrano na ny infection zany hoe microbe mananika amin'ny fivalan'andrano reny nga manatoka hoe isan'ny mpanimba voa be indrindra ny diabeta dia mihoatra ny antsasaky ny olona simba voa zany hoe tratra ny insuffisance rénale terminale no diabeta no antony maika moa fa misy tosi-dra ambony ary ny tosi-dra ambony raha ohatra zany tsy voatsabo ara-dalàna dia isan'ny manimba voa ihany koa ny fiarovana zany ny tokony atao lehibe dia fiarovana zany amin'ny diabeta fiarovana amin'ny tosi-dra ambony fitsaboana tsara ny diabeta sy ny tosi-dra ambony mba hahatratra tanjona zany hoe atao mitovy amin'ny tosi-dra ny olona tsy misy tosi-dra ambony ny tosi-dra amin'ny fihinanana fanafody sy fanajana fitsipim-piainana fitsipika ra-tsakafo zany sy fampiasam-batana ampy ny fanaovana dializy isan-kerinandro no vahaolana raha toa ka tsy miasa intsony ny voa saingy vitsy ny olona manao izany ankehitriny noho ny olana arabola sy ny falafosana amin'ny fanaovana izany ny voa dia manadio ny vatana tsy mahatonga le mila le dializy izay fanadiovana ny ra amina fitaovana zany manokana ety ivelan'ny vatana ny raha mila mihodina ao anatin'le fitaovana hodiovina dia averina amin'le marara avy eo ary averina matetika izay satria misy solota teraka ny asan'ny voa ny fampiasana ny dializy dia ny fanaovana ny dializy tsy tapaka atao intelo isan-kerinandro eny amin'ny toerana fanaovana dializy na koa ny grefina voa ny grefy nefa mbola tsy vita eto Madagasikara aloha hatreto ary ny dializy dia lafo ny vidiny ny grefy radio koa dia lafo koa fa amin'ny grefy kosa indray manao aloha le grefy dia avy eo mihinam-panafody mandra-pahafatiny marary mba hitazonana n'le voa natao grefy eo aminy mba haharitrela iny somary misy sarany lafolafo ihany tsy aivina androany ny andro iresa-pirenena ho an'ny voa isan'ny afatra lehibe tia nampitaina amin'izany fankaherezana sy ny fanohanana ireo marary voa indrindra eo amin'ny lafiny arabola no ny falafosany fitsaboana tonga eto amin'ny fotoana andraisana ny vahiny indray sika tompoko lasy tompoko vavy amin'ity alina ity dia madame Rasoa Nandrasana Angélique avy amin'ny Shelby Production eto Madagasikara falomerabanao tonga so eto amin'ny vavony koa amin'ity alina ity fantaniana voalohany avy hatrany ngamba no apetrako dia hoe isy indray ny festival Waka Waka amin'ity taona ity deuxième édition izy ity inona avy ireo karazana hetsika ho tanterahana ao anatin'izay festival Waka Waka zay miarahaba Ilaria miarahaba antsika mpijery Cool TV ny tsara mampafantatra antsika voalohany fa ny festival Waka Waka dia organisé ny Shelby Production dia miaraka amin'ny commune urbaine de Sambava ny hetsika hitantsika ao anatiny carnaval mini marathon tournoi basket village Waka Waka concert caritatif élection Miss Waka Waka Kids koa satria izy ity deuxième édition zany hoe fa ny zany première édition inona ny mety hoe ampiavaka ity deuxième édition ity ny mampiavaka azy anatin'ny élection Miss misy loka maventy omena zay lany misy eo ny loka maventy dia mahazo anankitelo ny Miss zay lany eo une belle voiture mahazo lela-vola 3 millions d'ariary dia mahazo voyage tout frais payé une semaine à Dubaï miaraka amin'ny fly service manahoana mikasika ny hoe tikena tapakila andraisana anjara ao anatin'izay festival Waka Waka zay misy fidirana ve sa hoe manahoana misy vidim-pidirana ny atsika dia misy ticket simple dia misy VIP mbola manana fotoana sika makasika ny ataoko hoe le mampiavaka azy teo ny élection Miss manahoana mety hoe fa ahoana no fandraisana anjara ao anatin'izay satria maro ny liana araka ny raha tsy laza fotsiny afa-tsy ny loka goavana zay ho atolotry ny festival Waka Waka ahoana ny fandraisana anjara ao anatin'izay fandraisana anjara misy page Waka Waka festival zay efa nalefanay any le affiche dia afaka miditra eo amin'ny page dia mandeha amin'ny na miantso ny numéro-ny 038 10 184 18 misy karazan'olona sa hoe fetra taona ve afaka andraisana anjara ao anatin'izay sa hoe tsy mametra nareo fa tonga dia hoe zay te hisoratra anarana manana fepetra afaka hoe mety ho lany amin'izany misy zany mila plus de 18 ans fotsiny raha ohatra ka efa ampitaona dia afaka mandray anjara fa tongava fa mandray zay
Fanentanana kely farany avy aminareo ary mikasika ty festival Waka 2e édition ity. Fanentanana tonga avy maro fa efa misy efa be dia be ny hetsika ataonay amin'ity 2e édition ity surtout amin'io tomobile tonga io dia mahazo dia misy tombola koa ataonay amin'io tombola ngeza be dia mampiavaka izy teo efa fantatra anareo dia aza misalasala raha ohatra ka misy te hiara-iasa aminay aza misalasala no miditra ao amin'ny pasy na miantso indray le numéro niteneniko teo le 038 10 184 18. Tsy ahivina fa ny festival Waka 2e édition dia ho tanterahana ny sambava ny 10 hatramin'ny 17 ny volana aogositra ho avy izao. Isaorana ianao madame Rasoana Andrasana Angélique ny vahiny teto amin'ny fampahalalam-baovao. Isaorana madame Hilary dia isaorana koa ny Cool TV ary isaorana Telma zay sponsor officiel anay tamin'ny première édition. Izany mikasika an'iny fa hivadika lafim-baovao hafa avy hatrany isika dia tafakatra 70 isan-jato ny tapahafenon'ireo trano fandraisam-bahiny sasany eto Andrenivohitra tao anatin'ny 2 volana voalohany taona 2024. Ireo vahiny miasa sy mamita hitraka eto Madagasikara no mameny ampahany betsaka amin'izany. Na efa nanomboka miarin-dotsy kelikely aza ireo ity karazana sehatra ity andetika azy anaty lavaka indray ny olany fahalefosany jiro sy rano ka anaovana antsoavo amin'ny tompona andraikitra maefa. Ivy Richard. Raha efa tany amin'ny 100 isan-jato ny tapahafenoana ireo trano fandraisam-bahiny sasany teto Andrenivohitra ny faraparan'ny taona 2022 nahitana fiainana kely izay ny 2 volana voalohany ny taona 2022 ary manodidina ny 70 isan-jato raha ho an'ny trano fandraisam-bahiny iray nanaovana fanadihadina. Tsy midika ho fiarenandohan'ny sehatry ny fizahantany ankilany izay. Antony ireo vahiny miasa sy mamita iraka eto Madagasikara no mameno ny ampahany betsaka amin'ny atotanisa. Ny olona tonga eto Madagasikara moa zany izay mipetraka mandalo eto Antananarivo na ny sasany makany amin'ny faritany mipetraka eto dia eo amin'ny 70 isan-jato izy ireo dia vahiny avokoa. Izany hoe misy ireo vahiny mpizahatany fa ny tenany ankamaroany dia ireo vahiny tonga mampiasa ny volana eto Madagasikara aloha voalohany indrindra dia ihany koa ireo vahiny avy any amin'ireny organisme internationaux reny miasa eto amintsika hitantsika tsara fa voaniatrika ny cyclone tsika teo dia misy reny organisme internationaux reny ny PAM ny UNICEF tonga manampy any Madagasikara dia reny olona reny zany ny ankamaroany no mipetraka amina toerana ohatrao alohany andehanan'izy ireo any amin'ny faritra. Ankoatra ireo vahiny izay mameno ny efitrano eny anivon'ny hôtely maro raha ny eto Andrenivohitra, tsy maintsy mampivelatra ny tolotra omenan'ny mpanjifa ny mpandraharaha ho an'ity trano fandraisam-bahiny iray ity. Maro ny fanavaozana ny tsariana ireny seminera sy fivoriana samihafa ireny izay isan'ny be mpanao ankehitriny. Na mihatsara aza araka izany sehatra hatreto, misy ny fangatana tsy handrendrika azy anaty fahasahiranana lalina indray. Marina tokoa zany hoe sarotsarotra ny fanarenana nyreny fatiantoka goavana nandritra ny taona maro ireny tamin'ireny valanaretina coronavirus ireny dia tokony hojereny ny fanjakana manokana zany ny secteur izay tena nisy impact goavana tamin'ireny fiatrehana ny Covid-19 ireny na eo amin'ny sehatry ny fandoavan-ketra. Eo amin'ny sehatra ihany koa ny jirama satria ny jirama mbola lafo be aloha eto amintsika amin'izao fotoana izao nefa matetika mbola tsy manome fahafaham-po anay aty amin'ny sehatra tsy miankina le offre atao amin'ny jirama dia tokony mila jerevana tsara akaiky zany hoe ahoana ny fomba iaraha-miasa mba tsy ho fatiantoka ny sehatra tsy miankina nefa tsy ho fatiantoka ihany koa ny fanjakana ao anatin'izay. Maro tamin'ny trano fandraisam-bahiny sy fisakafoanana no voaterina katona na nampihena ny mpiasa nandritra ny krizy ara-pahasalamana na efa nanomboka miarin-dotsy kelikely azy izany amin'izao fotoana. Manao pimaso amin'ny fitondram-panjakana izy ireo amin'ny fanamorana ny fepetra isan-tokony ahafahana mandraraha ankalalana sy manatsara ny tolotra anatin'ny mamatianina. Ny teo anivon'ny ODBM izay nilaza ny taona 2022 fa mila efitrano ny fandraisam-bahiny manaraka ny fenitra iraisam-pireneny Madagasikara ahafahana miatrika ny mety ho fitombon'ny mpizahantany. Ny trano fandraisam-bahiny izay latsaky ny kintana 2 ary ahitana efitra manodidina ny 10 ny ankamaroany. Fantsitotosa ny fikasan'ireo mpandraharaha vahiny ampikatso ny famatsiana ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro ao Toamasina. Hetsika izay saika ataon'izy ireo anairana ny fanjakana manoloana ny firongatry ny tsy fandriam-pahalemana. Erinora Zafimanana, Kolo, Toamasina.
nanambana ampikatso ny famatsiana vary sy kojakoja ilaina amin'ny andavanandro androany ireo karana mpandrarà misehatra amin'ny fanafarana sy fanjarana vary sy PPN avy any ivelany miasa eto Tomasina nanolonany ny fahafatesany ilay teratany indianina 7 taona taorian'ny fanafiana amin'ny tampiadinana rahana fandrobana volabe mitentina 100 tapitrisa ariary nataona andianjolany asabotsy lasa teo tao Betainomby etsika izay nokasaina ho fanairana ny fitondram-panjakana manoloana ny tebiteby makasika ny tsy fandriam-pahalemana mateti-pitranga eto Tomasina sy ho firaisan-kina ihany koa manoloana ny zavamisy voromaro naneo ny alahelony sy ny tebiteby ny reto karana mpandrarà ireto androany ary ny fanatrika tamin'ireo solotena mpanjakana aty an-toerana tsy fandriam-pahalemana dia tsy ampy dia ohatrany naka décision zareo hoe tsy maintsy mandeha andraikitra hoe ataoko zay ataotsika zany zay tokony mampisy fandriam-pahalemana fa zareo investisseur tonga aty Madagasikara ary manampy zareo amin'ny resaka importation satria importateur dolo zareo dia le zavatra niseho tamin'ny sabotsy teo dia naka décision zareo inanima hoe atao lundi noir zany androany dia tsy varotra vary na dia gonray zareo androany tsy azo ekena velively nefa ny fampikatsona ny famatsiana vary sy kojakoja ilaina amin'ny andavanandro araka ny nambarany gouverneura ny faritra Atsinanana raha namaly ny etaetany ireto karana ireto fa vao maika miteraka olana hafa indray ia araka ny toromarika nomeny andriamato gouverneura teo moa zany dia tsy ekena zany hoe saka tsy varotra zany ny mpandrarà teko areny za moa zany dia mieritreritra na firaisampo amin'ilay namana maty zareo fa nefa ny raha vao tsy mivarotra amin'ilay andro izy ireo dia misy fiantraikany zany amin'ny famatsiana tsy eto Tomasina ihany fa hatrany amin'ireny vohitra sy ny Madagasikara iray manontolo ka tsy menina baiko moa zareo teo fa tsy ekena zany ary mino zay fa tsy andany zany baiko zany zareo tsara mampifalantsika fa efa tratro ny anankiray amin'ireo nanao ataky tamin'ny sabotsy ny karana ary efa lavo ny balavitany filaminana zay soran'izy ireo moa zany mbola misy karoana any ary tokony mena ianareo fa anao zay hafany reto tany filaminana reto anao zay hafany ihany koa ny fitsarana raha ohatra ka tratra le navanin-doza amin'ny fampiarana dia matalaka manakery olasin'izy ireo fokotriny asarasy matao mitoy ny tebiteby ho an'ny daolobe manoloana io resaka tsy fandriam-pahalemana mateti-pitranga eto Tomasina io na dia manao ny ain-tsy ho zavatra azy ireo mpitandro ny filaminana Nytaletsekoly fanabeazana fototra ny fokotany Antanimena anatin'ny distrika any Ambatondrazaka no hita faty nisy namony araka tamin'ny zanany 7 taona androany tamin'ny fomba feno abibina no namonoana azy mianaka raha ny fanazavana ka miantso ny rehetra ifanometanana amin'ny fitiadiavana ny nahavandoza ny ben'ny tanàna avy any an-toerana. Ramatoa 7 taona niaraka tamin'ny zanany vavy 7 taona no hita faty tao an-tranony tao amin'ny fokotany Antanimena commune Ambanivohitry Manakambahiny Andrefana distrika any Ambatondrazaka androany ny talata 7 ny volana Martsa no hita ny mpiara-monina farany izy mianaka ka nanaitra ny manodidina. Alarobia manontolo zany nidy ary niditra anatiny le vavahady dia laka misy maraina zao no misokatra le vavahady dia niditra zay nandeha nijery anazy dia ny kibotany tsy tao dia ny trano midigadanafa ny tao amin'ny-dakozia mipetaka le zanaka lakle dia nivoaiko rehefa mivoaiko dia tongotra zazakely misarona goelaka ny le zavatra nisy tao amin'ny trano lehibe indray rehefa tonga mihitsy ny zandarma izay vao nizany mipitsina le gadana dia korontana ny rehetrarehetra tena mikorontana tena mikorontana hoe misala hoe nisy zavatra ny savaina nefa nagaga ny firavaka le madama tao daholo. Anatin'ny tsy fahazona mivezivezy amin'ny alina ny distrika any Ambatondrazaka sy amparavaravola amin'izao fotoana noho ny tsy fahandriam-pahalemana indrindra ny resaka fakana-keriny tsy maintsy amafisana ny ady atao amin'izany ka nanentana ny anamafisana ny andro masom-pokon'olona ny ben'ny tanàna. Manao antso avy ny tenako ben'ny tanàna ho antsika vahoaka anatin'ny faritra sy manodidina mba tsy ravoravo tanana fa anao ny andro masom-pokon'olona satria tsy milamina ny tany. Faty olona anankiroa be zao reniny sy zanany novonoina tamin'ny fomba fianoabibina ka dia miara malahelo amin'ny fianakaviana ny tenanay ary mampionona ny fianakaviana mba hitraka ary manentana koa ny mpiara-monina mba hiara-ny tady marina
mba hafana mahita ny zinavandoza ka dia eto izay dia manentana ho antsika fokon'olona mba hanao ny androm-basom-pokon'olona. Manao antsoavo amin'ny tompona andraikitra isanambaratongany amin'ny fitadiavam-baolana ifehezana ny tsy fandriam-pahalemana any an-toerana araka izany ny ben'ny tanàna. Ireo distrika roa ireo izay saika hitrangana na izany famonon'olona amin'ny fomba feno abibiana na trangana fakana-keriny tao anatin'ny taona maro izay. Eo amin'izay lafiny tsy fandriam-pahalemana izay hatrany dia hiasarotra ny toedrara ao Amboasary Atsimo amin'izao fotoana raha tsy misy ny fandraisana andraikitra ao anatin'ny fotoana fohy. Tranga fanafiana ny volana febroary lasa teo izay nitoy tamin'ny fakana-keriny sy fampiororona. Miteraka resabe ary ahina ivadika zavatra fa Amboasary Atsimo amin'izao fotoana ny fakanan-keriny iray mpianakaviana iray. Ity farany izay nisy nakan-keriny noho izy ny tantara sy nanonona olona tamin'ny fanafiana niatra taminy tao Andaza, Fokotany Bepimay. Raha ny fitantarany, tao anaty bary izy no nisy olona mirongobasy nakazy ankeriny. De le sentirako moa nisotonanareo voalohany na mangonareo de nampidirina ao anatin'le tomobily. De madamo ko amizay koa saiko fantiareo de assistant mihitsy ny miresaky hoe aleo atsanogno madame ny telefonevana an'izay olo telefonevana. De lasa zahay miaraka am'le tomobily no entiny. De mamango ahy ero agnatin'ny tomobily, mamango ahy de miantso hazo lava agnatin'ny tomobily. De mahazo an'le goudron amizay zahay igny le 4x4 ranonjandarma. 4x4 ranonjandarma any compagnie. Le lieutenant adjoint commandant de compagnie no mitondra an'le tomobily. De mahita vonjeo amo lieutenant amizay vonjeo amo lieutenant fa vognetolona reto. Mahita na mihitsy lieutenant. De lieutenant tsisy basy, de voatery nilay lieutenant de fa agny amin'ny bureau. De milay koa madame ko tonga de agnamiko amin'ny compagnie de fa mahatratra ny lieutenant manao teny de gaga be amizay lieutenant hoe kay misy zavatrotran'izany avao eto. De mitantara koa madame ka hitako ane igny lieutenant hitako hoe miantso vonjeo agnatin'ny tomobily. Raha iverenana ny tantara, ny volana febroary lasa teo no vaky ny Safira ao Andaza, Fokotany Bepimay, commune ambanivohitra Mahaly, distrika Amboasary Atsimo faritra Anosy. Ny alakamisy 2 febroary 2024 tokony ho tamin'ny 2 toelakandro. Dahalo misy 15 samy mirongo-basy no nanafika ireo mpividy vato misy 12 avy any an-toerana. Lasa n'ireo mpanafika avokoa ny vato sarobidy, firavaka volamena, volafotsy ary ny vola teny amin'ireo voatafika. Noho ny alaviran-dalana, tokony ho tamin'ny 7 ariva vao tonga tao amin'ny commune Mahaly ireo voatafika ka nanapa-kevitra fa itory ireo namany roa tsy voatafika ary afaka niresaka tamin'ireo dahalo. De tonga tao Andaza zahay de samby nilefa nanao zay hatongavanay agny Mahaly. De samby nilefa niazakazaka de tonga ta Mahaly amizay zahay nifamory zahay voatafika igny. De nagnazava amizay le olo to ray aman-dreny be zay voatafika tafara tao hoe ino gny zavanisy de hoe zahay efatsy zahay teo de tonga ire avy boakagny hoe io ne rabe zoko resako aminareo zao aza tafihana io ajanogno. De sy voatafika le zokiny. Au plus an'izay koa le olo voatafika raiky io koa le olo miaraka milay amire avy koa gny magnendaky gny raiky am'le olo miaraka amin'ny zokiny io. Manay mafy ny ainy sy ny fiainatokantrano ny itiram-pianakaviana ity amin'izao fotoana ka manao antoavo amin'ny mpitondra fanjakana hijery akaiky ny zava-misy marina any an-toerana. Natao hiary ny vahoaka sy ny fananana ny mpitany filaminana ka tokony hijery vahaolana manoloana ity tranga ity izay mahavoatonona olona ambony maro ihany koa amin'izao fotoana. Amin'ny maresaka avy any ivelany, fatra misy 10 ao Atsimo sy andrefana ary ao atsinanan'ny Ukraine indrindra ao Kiev amin'izao fotoana no voadariko ny Russia bomba. Lasebatra nandritra izany avokoa ny akamaroan'ireo toeram-pamokarana herinaratra, eo ihany koa ireo trano fonenan'ireo mponina. Manodidina ny 9 vokatra izany ireo olona namony ainy nandritra io daroka bomba omaly alina io. Fanampanazavana entiny Daniela Minorso eo amin'ny sariny France 24. Pour les résidents de ce quartier de Kiev, aterana no nifoazan'ireo mponina ao amin'ity tanàna iray ao Kiev ity, vaky avokoa ny fitaratra, potika sy nirehatra ireo fiara ary tsy afananoatra tamin'ny famonoana izany ireo mpamonjy vonina. Raha tsy aivina nandritry ny alina, namelony ireny vohitry Ukraine ny fitaovam-piadiana Rosiana toy ny misila sy drone, daroka bomba nanaitra ireo mponina ao an-toerana. J'ai entendu une explosion. Na eny fipoahana na hery vaika aho, niala aingana teo am-pandriana izahay ka nahita fiara nirehitra. Avy eo nirehitra avokoa ny fiara rehetra manodidina. Sarotra ny anambara ny zavatra tsapako, iray metatra avy sy havanana, saika ho ihany koa ny hefitranoko, tsy manakambara aho. Ces bombardements russes
les plus importants. Nafaty olona maro ity dariko abomba na hery vaika nataony Rosiana nandritry ny herinandro ity. Faritra miisa 10 tao Ukraine no lasipatra tamin'izany. Tamin'ireo Lviv izay any andrefana. Tsy afabela tamin'izany Dnipro, Mykolaiv ary Zaporizhia. Na ilay toeram-pamokarana nukleary goavana ny toerana izay tapaka fifandraisana amin'ireo firenen-kafa ankehitriny. Potika avokoa ny akamaroan'ireo foto-drafitrasa mitondra herinaratra ao Ukraine. Ireo tokantrano 100 ny sy atapitrisany izay tsy nisitraka herinaratra intsony amin'izao fotoana. Ny fampiasan'ny Rosia fitaovam-piadiana misile personika Kijal manodidina ny enina. Fitaovam-piadiana izay tsy horaisiny Kiev mihitsy ny hamotika azy noho ity fitaovam-piadiana Kinjal ity izay avy roeny angam-piasa mihoatra amin'ireo misila natokana hierovana ny habakabaka. Araka ny fanadihadian'ireo manam-pahaizana, anana Moscou maro ity misila hypersonika ity. Moscou en posséderait plusieurs dizaines. Dia izay indray tompoko lasy tompoko vavy no masaka azo natolotra tamin'ity alina ity ankasitrahana feno ianao tsy nisaraka taminay hatramin'ny farany raha mpitso amin'ny ora mazatra ny fotoanantsika manaraka eto amin'ny fampahalalam-baovao. Samy mitombo amin'ny fahasoavana. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.